Iova vaovao hafa tanteraka kosa sika araka ny fanentanana efa nandeha ombieny dia tamin'ity androandroany ity no nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ilay hetsika film na ny foire internationale de Madagascar ny andiany faharoa ambin'ny folo no tanterahana zany amin'izao hetsika izao etsy amin'ny parc des expositions Forelo Tanjombato no anatanterahana ny hetsika ao anatin'ny andro maromaro. Tamin'ity taona 17 ity dia nahita mpivoarana ny fampiasana vola eto Madagasikara indrindra eo amin'ny sehatry ny famatsiam-bola amin'ny vatana avy any ivelany izay naharitratra 5 faingo anisan-jato araka ny nambarin'Andriamatoa Michel Dominikini raha miara-manana nandritra ny lanonam-panokafana ofisialy ilay hetsika foire internationale de Madagascar na FIM andiany faharoa ambin'ny folo izay totosaina hatramin'ny 2 Mey 17 avy izao etra amin'ny parc des expositions Forelo Tanjombato. Fotoana ahafahana mamelanja ny orinasa sy ny vokatra vita malagasy ty hetsika ty. Mila sandratra izany vita malagasy izany. Mila asehontsika satria raha tsy tsika tompony manandraka izay dia sarotra ny hahatanteraka azy. Indrindra ianareo tanora. Be da be ny tanora eo, be da be ny femme entrepreneur avy any amin'ny faritra ka amin'izao fotoana izao dia hitako andro lehibe anehontsika izany hoe fahaiza-manao malagasy izany. Ary anisany opportunité ho antsika zao satria anehontsika zany vokatra izay ananantsika izany. Ka hoy aho hoe mila makahery anareo zahay izay atao amin'ny fitondrana dia vonina ny fanometana anareo. Manana toerana lehibe i France mandritra ty hetsika ara-toe-karena ity ary manamarika ny fisiny amin'ny alalany pavillon France. Efa ara-tantara tokoa ny fifandraisan'ny Madagasikara sy France raha resaka toe-karena. Maro raha teo ireo teratany frantsay mandray anjara amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena amin'ny alalany fampiasam-bola eto Madagasikara ary misandrahaka amin'ny sehatr'asa maro samihafa. Ny Tsindriny Ramatoa Volan Aneny maso ivo frantsay miasa eto Madagasikara nandritry ny kabariny araka izany ny tokony andraisany fitondram-panjakana malagasy fepetra mba hiarovana mpampiasa vola teratany vahiny izay lasibatry ny fakana-keriny tato ato. Nanamarika ny lanonam-panokafana ny film matetsy Tanjombato ny fitsidihanareo trano evan'ny mpandrarara toe-karena niarahana tamin'ireo manam-pahefana.